Salama daholy, iresaka kely vetivety fofoy lavalava eto saika tsy resaka an'ity zavatra ity mihitsy ana kely arany fa ny olona manodidina sy ny olona izay tafiaraka tamina tratran'le tranga nangataka daholo hoe ianao mba afaka miteny dia aleo mba zarana sy ampahafantarina ny olona ihany ny zava-misy dia andao fa ho resahako vetivety. Mijaly tsika malagasy, tena mijaly potika sy mifanapotika tanteraka mihitsiny. Nandeha Maurice lahady teo. Nandeha Maurice tena nandeha tampoka be mihitsy moa zany tena tampoka be le départ satria tsy salama ny zokiko. Tsy salama ny zokiko dia tena hoe tsy maintsy hoe andeha akany rehefa tonga tao amin'ny aéroport Maurice amin'izay zany dia andehanao check-out. Dia efa milahatra andehanao check-out. Dia tonga avy any le ofisier anankiray eto dia niantso hoe izay malagasy rehetrarehetra avy aty aminà. Dia nanantona anazy izay malagasy rehefa tonga teo aminazy teo dia nalainy daholo ny taratasinay. Nalainy ny passeport, nangatahana ny billet de retour sy ny lettre d'hébergement. Rehefa azo ireo zavatra ireo dia nonketiny tsirairay avy izay. Fantanina rehetrarehetra izay napetrany voavalinay tsara daholo. Tena voavalinay tsara daholo izay raha toa samy taratasy ara-dalàna. Tena hoe ara-dalàna, tsy misy olana nanakely arany. Tena tsy misy olana fa tena hoe taratasy ara-dalàna tsara daholo ny taratasinay rehetrarehetra teo ny valiteny izay nivalianay rehetra zavatra crédible tsara. Fa dia nilany vaniny hatramin'ny farany izay rehetrarehetra malagasy teo. Tena hoe nilany vaniny, tsy namelany fa ahitany kritika kely foana isaky n'izay zavatra teneninay. Lava be moa raha tany saiko eto daholo hoe inona zavatra natao fa fotsiny hoe tena nampalahelo be nazy satria ohatran'ny fako ny fandraisan'le ofisier anay tena hoe tsisy ny rarahinanay tena tsy miheno izy sady voahilikilika sy ny sisa ny kahako manokana moa zany resahako rehefa natao enquête hoe aiza ianao nivaliako somatsara. Ok, aiza ny devisenao ozy izy? Tia ny devisiko, mijanona 7 jours ianao, mijanona 13 jours nameko anazy ny devisiko, nampisehoako anazy ny devisiko. Ok ozy izy isao. Rehefa avy andeha anisany le vola natsipinoatra an'izao fotsiny ny tanako. Aza manisa ozy izy fa tsy haiko, tsy hitako akory inona ny zavatra tiany atongavana tamin'ilay izy fa tsy navelany nanisan'le vola satria fantany hoe ara-dalàna tsara daholo zavatra tia amina ampy ny devise nety koa rehefa hoe zao le devise par jour minimum ilaina nanana tsara n'izay zavatra izay mihitsiny hitany tsara ny billet de retour koa milamina tsara, hitana ny lettre d'hébergement koa milamina tsara. Tena hoe ny taratasy rehetrarehetra taty aminy koa tsisy nikorotana na kely ohatran'iny ary fa tena hoe milamina. Au final tsisy nenony izay malagasy na iza na iza. Za tena efa hoe nandohalika teo amasony mihitsy, nandohalika eo amason'olona rehetrarehetra nandohalika sady nitomany hoe tena mba vonjeo satria tena tsy maintsy andeha hamonjy ny zokinay. Vetivety aloha za zany efa tena mba niezaka tena hoe tena tsisy firarahina mihitsy zany le izy. Tena nitomany teo anatrehany teo hoe tena hoe nandohalika zany manana zava hoe zokiko ny tena tsy salama izay natombiako aty fa tsy hanao zavatra inona na inona. Ny billet de retour efa marqué tsara zao hoe miverina fa tsy hoe andeha hijanona any. Mitovy ka amina daholo ny olona hoe manana billet de retour daholo tsisy hijanona tany zay. Dia tena na dia efa mba ningavy hoe na dia iray andro fotsiny ary mba afaka ahita ny zokiko tsy mampanino. Tsy mihaino izy, tsy mety mihaino anay zareo tsy mety mihaino anay malagasy zareo asainy fotsiny izay hoe endanonareo mipetrahanareo vao hiresaka ianao to dia mipetraha izay foana ny zavatra nasesiny taminay. Ny olona avy amin'ny firenena hafa rehetrarehetra lasa tafivoaka. Avy eo efa alina be amin'izay dia lasa izay nampidininy zareo tamina toerana kizikizy be. Tena hitanareo ohatran'ireny hoe olona nanao ratsy, ohatran'ireny gadra ireny. Tena ohatran'ny gadra nanaovana anay malagasy tonga tany. Dia hoentina ny couloir mampatahotra be ohatran'izany hoe tena couloir tsisitsisy ninona tsy haiko hoe ohatran'ireny olona andeha hovonoina ireny. Dia avy eo naveriny zareo hidina tao amin'ny embarquement. Ny dikan'izay zany hoe ampidirina embarquement izay tsy mahazo miditra Maurice izay fa tsy maintsy averina mandeha mody. Naka pause kely aloha fa tena marary be nifako. Rehefa nampidina tao amin'ny embarquement izay tao amin'ny maizina tao tsy misakafo tsy nitsinona fa dia
nalevan'zareo tao fotsiny zay zareo tsy miteny na ara tsy nisy ninona zavatra nitenenin'zareo nefa dia navelan'zareo tao ambany tao amin'ny embarquement tao fotsiny zay dia zay gasy teo zany mifampiresaka ny samy maminaviana hoe inona zany le ataontsika ato, inona zany. Dia misy ny sasany moa zany efa tonga dia tonga saina hoe mody ny dikan'izao, mody isika mataontsika ato amin'ny embarquement, ao amin'ny mangatsika be tao amin'ny embarquement tao mandritry ny alina tontolo miandry an'zareo, miandry hoe inona ny mba ho tenenin'zareo, tsisy nidin'zareo na anankiray arany. Rehefa maraina efa tamin'ny folofolo teo eo moa zany zay moa zany amin'ny io sady sisy rano, tsy misotro inona, tsy misakafo, tsy nitsinona, andro mangatsika mitsipozipozy eo ambonin'le sezana embarquement teo fotsiny. Avy eo rehefa maraina efa tamin'ny folofolo tany vao tonga avany le olona ohatran'ny officier miaraka amin'le rangahy anankiray nandraina zay ihany vehivavy sy lehilahy zareo, dia zareo aloha mba comprendre sy nalahelo hoe taratasinareo izy ara-dalàna tsara, fa zay fotsiny tsy afaka hanao inona satria sefonay le niteny anareo dia tsy afaka ny hanao inona fa mody nareo miandry vol à 14h. Passeportnay sy ny taratasinay rehetrarehetra moa zany nitazomin'ny zareo tany foana jusqu'à tonga le lera hoe 14h. Rehefa tonga ny 14h ampidirina ohatran'ireny gadra reny ianao niditra tanaty avion, tena ohatrany hoe olana anao ratsy, tena hoe fafambaraka satria ny olona manodidina mijery anao daholo. Rehefa tonga indray dia hoe tsy mahazo mivoaka aloha nareo fa tsy maintsy miandry ordre zay vao mivoaka. Rehefa tonga teny Ivato amin'izay moa zany dia soa ihany fa mba nafantatra olona dia mba avotra hoe vao nivoaka ny avion dia mba tonga nisy nanampy, fa ireo namako fa amin'izao fotoana izao any Anosy atao enquête, tena hoe ohatrany hoe nanao ratsy zay nefa tsy sininona nataonay. Za moa aloha tena nalahelo kosa hoe ny malagasy sasany no manao tsy mety dia zay tsy manatsiny ny lasa tratra miaraka amin'le izy, nefa kosa azoko ihany le izy fantatritsika ny situation misy eto Madagasikara hoe tsisy mandeha amin'izay loniny intsony ny fiainana, dia lasa mitsoaka an'le olona, lasa miklonda, lasa manao makorelona ny vehivavy sasany sy ny sisa, dia miteraka n'izany olona izany hoe ny malagasy tsy tafiditra eto Maorisy, dia lasa miara-tratra n'izay daholo. Ka indrindra ny izarako an'ity resaka ity dia mba ho fampitandremana sy ho fampilazana hoe mamay miditra any amin'ny firenena Maorisy amin'izao fotoana izao mba tsy ho very vola fotsiny tahaka anay anaky valo izay malagasy tratra n'izany tafaverina fotsiny eto Madagasikara, tena hoe mafy, tena mafy. Dia misolo tena andreo olona namako ireo satria nangataka zareo hiresaka dia tsy maintsy niresaka satria mafy, tsy moramora no mitady vola amin'izao fotoana izao nefa eritrereto hoe mba tonga any ianao dia tsy nahita akory na dia nivoaka ny aéroport fotsiny arany fa to dia refoulé miandry vol. So mafy ny mahazo asika malagasy tsisy mandeha amin'izay loniny hatramin'ny zavatra bazika indrindra jiro sy rano tsy misy. Mikoriana makaiza re ty firenena ity, tena tsy haiko, voaratsy eraky ny firenena rehetrarehetra, simba, tena simba tanteraka, miamahantra, fiainana miakatra, tsy haiko fa tena tohanako ny grève zay hitranga le 25 eny Ambohijatovo. Tena tsy ataoko ho anahy manokana tsy resaka jiro sy rano fotsiny no hiadivana amin'io, fa tena hoe hiadivana ho an'izay tsirariny rehetrarehetra mitranga eto Madagasikara satria tena mijaly ny vahoaka. Zay fotsiny angambany alohany dia efa nisolo tena ho an'ireo olona rehetrarehetra izay tratra tohana fa fampitandremana ny hoe allo alohany milamindamina angambany satria be dia be le olona miklondy be dia be ny malagasy atao recherche ao amin'ny Maorisy amin'izao fotoana izao ka lasa tena hoe masiaka zareo vao hoe malagasy. Tena simbitsika, tena simba le anarana hoe malagasy, simba le anarana hoe malagasy. Zay ny lava, zay ny fofa, zay angambany azoko nolazaina dia ndao sika hiaraka daholo amin'ny 25 eny Ambohijatovo. Zay fa veloma daholo dia mirary soa dia prenez soin de vous.